Zava-nitranga dia tsy vohipiraisana fa Androany kosa no nanomboka ny fandraisana ny fitoriana amin'ny tokony handinihana ny antotan-taratasy amin'ny filatsahan-kofidiana filoham-pirenena ny teo anivon'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES hatreto aloha dia ny fandinihana ny filatsahan-kofidian'ireo candidat telo voalaza fa tsy manara-dalàna no votoatin'ny fitoriana tao anatin'izay fitoriana izay moa dia samy manana ny ambarany ireo candidat. Nanomboka ny maraina teo dia nifandimina nametraka fitoriana teo anivon'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny ankamaroan'ireo candidat mivondrona amin'ny collectif des candidats pour la légalité. Ny mpisolo vava azy ireo sy ny vatantenan'izy ireo mihitsy ny tonga teny amin'ny CES Ambohida. Araka ny diditsy volana 13 tsipika ohatraohatra roa manova ny fepetra sasany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia manana 2 andro taorian'ny 12 ny volana aogositra lasa teo ny candidat ny filohan'ny androm-panjakana ary koa mpanosony ny tondrozotra ametrahana ny fangatahana fandinihana ny fametrahana ny antotan-taratasy filatsahan-kofidiana. Raha voalaza ny didy io ihany koa dia tsy maintsy mitondra profo anamarinana ny tsy fanarahan-dalàna ny mpangataka. Ny candidat Andra Rajoel, Laura Valomana ary Didier Ratsiraka no anisan'ny tena voateny matetika ao anatin'ireo fitoriana ireo. Antony fangatahana io izay nijoroana iny dia ny lisian'le irrégularité izay indrindra fa ny amin'le hoe tsy tokony hisy deux poids deux mesures zany amin'le izy ka hoe raha be ny raha nisy ny ataontsika hoe izay teo any nisy any amin'ny ataontsika hoe 50 dia nisy nitsana zany. Dikan'izany tsy nanaraka n'le fepetrany voalazan'ny lalàna raha ny olona regny ka tateoriana nefa dia nisy olona tsy nanaraka ny fepetrany voalazan'ny lalàna dia misy Andra Rajoel 2 jours après ny fametrahana ny dossier vo nanao dia Madame Valomana dia tsy nahafeno ny fepetra 6 mois dia tanatiny koa zany Andriamantoa Didier Ratsiraka ka miamo zay zay olona zay satria antony ireo ny sakanany zareo communauté internationale. Ho an'ny candidat ny atoko arena kosa dia olona iray izay nanana ny profo fa tsy nanaraka ny lalàna ny nangatahany fanadihadiana. Requête ray mazava mantsy rehefa zay n'le ordonnance dia tsy naprofo ny zavatra atao fitaraha requête apetraka dia ho anay tametoko arena zany dia ray ihany nahitany profony dia rehefa metrahana antotan-taratasy filatsahana diso tsara izay ihany requête nataonay tao. Zany anankiray ihany zany angatahanareo ihany anankiray ihany satria dia hoe da 28 avril ny tapitra ny taratasy antotan-taratasy ny azy ny telo heva mipetrana. Manana heviny kosa ny avy amin'ny antoko maitso asin'ny Madagasikara izay mangataka ny amin'ny tokony hanadihadiana ny candidat rehetra. Requête moa zany tonga dia manonona anaran'olona hoe reto aby ny candidat tsy eken'ny collectif ary ny tenako manokana dia nanambara fa anarana telo no ao anatiny kanefa ny fahalalako ny raharaham-pirenena mihoatra an'izay ny isana candidat izay tokony avoaka mihitsy ny tsy fanarahan'ny lalàna ka tsotra na tsika zany mampiatra ny lalàna na tsika tsy mampiatra. Faharoa na tsika mampiatra ny lalàna mitovy ho an'ny rehetra na tsika mitady fomba hafa amoahana lalàna vaovao aneketsika ny zavatra eritreretintsika fa tsara dalàna amin'izao. Amiko ny CES vaovao izay arabaiko eto matota fatsangana dia misy fahatsapatena n'ireo magistrat rehetra eto Madagasikara ny lesoka tamin'ny CES voalohany. Izay lesoko izay zany mila hitataratra, mila tsapany rehetra ary izay no andrasako amin'ny CES io. Marihana fa ny candidat avy amin'ny MTS antoko enina ary koa ireo avy amin'ny vondrona episcopal dia nametraka fangatahana amin'ny tokony hanadihadiana ny lisitry ny candidat ho filoham-pirenena.